Maloatra ry araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fandarana manokana iresahana mahakasika ireo tranga na fahaverezan'olona sy tsy fandriam-pahalemana niseho tatoato. Nanasa vahiny manokana ny fahitalavitra Dreaming iresaka mahakasika izay ato amin'ny akavanako ato no misy ny Andriamatoa Rasaony Pascal talen'ny fifandraisana amin'ny daholobe eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina miarabanao tonga soa. Miaraba fenoazy ary miarabantsika rehetra isa-tokantrano izay manjohy ny fahitalavitra Dreaming amin'izao arivo izao. Ato ankilako ato kosa no misy an'ny commissaire de police Razousi Arsan Félicien Herlala lehiben'ny centre opérationnel FDS miarabanao tompoko tonga soa. Miaraba fenoazy ary manatona miaraba ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny televiziona Dreaming amin'izao takare izao. Tonga dia ho resantsika avy hatrany angamba ny zava-misy ankehitriny marobe ny fanontaniana manitikitika ny vahoaka malagasy izay indrindra no antony isan'ny nanasana ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay misolo tena ny gouvernemanta mampisavovo saina izany le zavatra misy ankehitriny resahana foana ny hoe misy fanakorontanana misy iza no mahazo tombony amin'izany fanakorontanana izany tompoko. Izay indrindra fenoazy no antony ifainianana amin'ny fahitalavitra amin'ny haino aman-jery ara-dalàna tahaka an'izao satria misy fanontaniana betsaka ny an-tsain'ny olona ho an'izay manan-janaka ho an'izay manana ankonana rehetra dia mitovy eny fitaitainany fa misy inona raha ny zava-mitranga eto amin'ny firenena taitaina ianao na mandeha hivoaka fotsiny lalao raha ny zanakao tsy mitombona ny sainy isam-batan'olona mandeha miasa mandeha manao fikaramana isan-karazany. Izany no antony hitondrana fanazavana hitondrana ny vaovao dia nisafidiana ny haino aman-jery ara-dalàna tahaka an'izao any Dreaming izao satria zava-dehibe loatra ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny miantso ny olom-pirenena mba hanjifa ny vaovao tena izy hanjifa ny vaovao marina sy voamarina satria manoloana amin'ny fiparitahana vaovao etsero misy manam-pahaizana be da be amina Facebook tahaka ny lasa mpanao gazety avokoa ny olona rehetrarehetra dia tsy andriana mafy satria ao anatina fotoana sarotra an'izao dia tena manjaka ny tsao ny onoono ny vaovao miparitaka etseroa misy vaovao efa lany daty efa ela dia averina lefa misy vaovao tsy hananana loharanom-baovao akory dia fahazarany ratsy izay no hiatsonany olom-pirenena hoe tandremo tsara amina lafina karazany vaovao miparitaka mba ho izay vaovao ananana ho antoka fa vaovao tena izy no enona sy jerevana ary arahana antony hitondrana fanazavana amina haino aman-jery tahaka izao. Fanontaniako teo ilay hoe misy endrikana fanakorontanana miseho manahoana izay zavatra izay aiza va aiza ny ataoko hoe fanadihadiana ny fepetra raisin'ny fanjakana ihany koa manoloana ireo tranga mampiahiahy voaresaka ny hoe fahaverezan'olona fakanan-keriny sy ny fanaovana solona ihany koa araka ny resaka nataon'ny filohan'ny fanavaozana andro fitsilasa izay. Miainga amin'izay fanontanianao izay fenoazy inona tokoa ny zava-misy tato anatin'ny ray volana eo zay dia misy olom-pirenena maro tsy hita ao amin'ny tokantranony efa andro maromaro tsy mody amin'ny tokantranony misy karazana fahaverezana olona tsy fahitana olona ninona ny zavatra efa napetraky ny fitondram-panjakana voalohany amin'izany ny fametrahana an'izao ivitoerana andrindrana n'izany rehetrarehetra izany satria mandray an'izao trango izao zava-dehibe ny fitondram-panjakana ary napetraka amin'ny fomba ofisialy ny fisiny izany hoe ivitoerana lehibe na hoe centre opérationnel anazavan'izay moa Andriamatoa lehibe ny ivitoerana rehefa avy eo inona no andraikiny dia manao ny fangonam-baovao manao ny fitarihana sy ny fandrindrana nyreny ady atao amin'ny tsy fahitana olona ireny inona daholo ny karazany rehefa nandeha teny ny karazam-baovao samihafa dia hoe misy tokoa ny tena hoe tsy hita lasay zary le olona vonoan'olona misy vono sy inina ataon'olona fotsiny asan-jiolahy misy indray tena hoe tsy hita satria mety lonilon'ny fiarahamonina lonilon'ny mpianakaviana dia misy fifandirana misy koa ny tanora mandositra ny tokantrano misy tena hoe tranga ao anatin'ny daholo zany satria izay no mbola namarinana an'le te hoe zany anie ny vaovao mariny vaovao tena izy izay zaraina amin'ny olona rehetrarehetra ary zany fohy be na ny centre opérationnel zany dia azo ny mpanao gazety tsy ankanavaka hitrandrahana vaovao
isarana vaovao ihany koa ifanomezana tanana amin'ny mpitandro amin'ny filaminana misy ihany koa araky ny fanambarany teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana misy ihany koa olona tena hoe atao sorona tranga misy zany ao anatin'ireny ny antotanisa moa miova satria efa ataontsika hoe ray volana latsaka eo zay no nitsangana ny centre opérationnel miova isan'andro ny vaovao ny atotanisa angamba ny veriko fa hoentin'ny lehibe ny centre opérationnel le rehefa avy eo fa le zavatra misy araky ny fanontanianao dia hoe misy trangana tsy fahitana olona dia mahakasika ny fitondram-panjakana zany raha ny nafantarantsika azy ny filan-kevitry ny ministra ny 1 jolay farany teo dia napetraka amin'ny fomba ofisialy ny antsoina hoe task force izay andrindra sy anaraka ny asa tanterahany eo anivon'izany centre opérationnel zany task force zany dia eo anivon'ny fiadidinan'ny prime ministre raha ny mahatsikaritra ihany koa tsika nany filohan'ny fanavaozany ny colonel Randrenirina Mikael izy tena miresaka mahakasika an'io trangana tsy fahitana olona eo miteraka orohorotsaina miteraka fitebidebena ho an'ny isa-tokantrano ho an'ny olom-pirenena Tsakanavaka dia mijoro ny fitondram-panjakana manolotra ny ady atao amin'izany satria adidin'ny fanjakana voalohany ny miaro ny olom-pirenena miaro ny vahoaka. Ie mitodika tao amin'ny komisera lehiben'ny centre opérationnel FDS efa natsidiky ny talen'ny fifandraisana amin'ny daholo be teo ihany ny asany izany ivitoerana tarinao zany afaka mitondra fanazavana misimisy kokoa ve ianao hoe inona marina no tena asa sahanina ao anatin'izany centre opérationnel izany dia inona ihany koa no atao hoe vokatra andrasana ao anatin'izay. Ny centre opérationnel FDS moa na ny fitoeram-pibaikona izay najoro eo anivon'ny komisariat foibe Tsalalana dia natsangana izy io tamin'ny 9 volana Jolay tamin'ity 2024 manoloana an'izao toedra raha misy izay mbola iainantsika amin'izao dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana amondrona ny hery zany dia amondrona koa ireo atotanisa sy atotan-kevitra ahafana miasa. Ny centre opérationnel izay natsangana eo anivon'ny komisariat foibe Tsalalana dia vondronan'ireo hery velona sy filaminana tany am-boalohany. Ankehitriny moa izy efa lasa CEO élargie izay ahitana ministera maromaro singanana manokana amin'izany ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny serasera, ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra, ministeran'ny ponina, ao koa zareo avy anivon'ny jiro sy rano malagasy izay mifarimbona mampiodana an'io ivitoeram-pibaikona io. Ny asa izay nankinina amin'ny ivitoeram-pibaikona dia tsy mivoana amin'izay asa efa niantsiroan'ny centre opérationnel izay efa fantatrika hatramin'izay. Inona moa izay dia ny fandrindrana ankapobeny ny asa eny an-kianja. Eo anivon'io centre opérationnel io zany no manao ny famolavolana ny paikady rehetra makasika ny asa hoentin'ireo olombelona mpitandro filaminana zany eny an-kianja. Io centre opérationnel io koa no manangona ny atotanisa sy ny atotan-kevitra rehetra azo avy amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Dia amin'izay fotoana izay sady mitondra fanadihadiana mitondra fomba fijery ihany koa ahafana manatsara ny asa izay atao zany isan'andro isan'andro. Ankoatr'izay dia ny centre opérationnel koa izay moa zany ny lafiny ataontsika hoe lafiny asa eny an-kianja na ny lafiny opération tsika fa misy koa ny taorianan'izay fa 9 volana Jolay izay dia nitsangana koa ny cellule mixte d'enquête izay ivondronan'ny police-pirenena sy ny gendarmerie nationale izay ny fitsarana moa no mandrindra izay araky ny lalàna velona misy eto amintsika dia io ndray zany amin'ny maha cellule d'enquête azy zay dia misahana ny fanadihadiana dia manao ny fomba rehetra ahitana ny marina ao anatin'izao toedra raha misy zao zany. Mino fa mandray antso isan'andro nareo isan'ora ve toy ny ahoana zany reo ataoko hoe antso fanairana voarainy zany centre opérationnel FDS zany. Ia, raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny fifandraisana amin'ny toe-javatra misy eny an-kianja dia maro ny endrika isehoany. Ho an'ny Antananarivo moa zany be dia be ny mpitandro filaminana mihetsehatra, be dia be koa ny mpietsehatra amin'ny filaminana
zay mifandray aminay vatana tsy voatery le niaram-bolina azafady misy moa ny mpiara-miasa no mampandre anay misy koa ny ataontsika hoe mahazo loharano-baovao zay de zay avy aty no miantso salan'ny voaingana atao zao misy fianakaviana misy tompon'andraikitra eo anivon'ny université Antananarivo misy trangana fahaverezan'olona mampiaya dia misy namana akaiky no miantso aty de avy hatrany mifandray mivantana am'le olo zay amin'ny alalan'ny finday zany misy koa ny radio amin'ny alalan'ny Facebook sy zay fitaovana rehetra afana miserasera mivahoaka de ampiasaina avokoa fa eto moa zany dia manaritra sady manao fanentanana mampatsiahy ny larana maitso zay afana mifandray amin'ny tompon'andraikitra tsy inona zany fa le larana 147 zay tsy andavambola mamem-pona zany ny antso atao amin'io eo koa ny larana 119 ho an'ny gendarmerie-pirenena eo koa ny ireo lara taroby zay efa fantatsika hatramin'izay efa miparitaka eny amin'ny sehatra rehetra eny zay efa hifandraisantsika amin'ny tany filaminana hatramin'izay dia misy larana koa zay natokana ho ampiasaina eto anivon'ny ivon-toeram-pibaikona zay mino angamba fa efa misoratra eo amin'ny hitantsika eo amin'ny sary eo dia iny larany koa dia afana mifandray mivantana amin'ny tompon'andraikitra eto anivon'ny ivon-toeram-pibaikona eto Antsalana. Isan'ny manetikitika indrindra mahakasika an'ireo larana ireo ny hoe raha ohatra zany ka any Ambositra na any amin'ny faritra any no ahitana tranga mampiaya manahoana zany ny fomba atao afana hoe mikatotra ny zavatra tranga misy any amin'ny faritra izay direct makany amin'le centre opérationnel ve ny antso fanerana de ianareo ve no atao hoe manaitra ny tompon'andraikitra mpahefana isantsokaziny any amin'izay toerana misy an'le tranga. Ia, tsara marina moa zany ny tany ambalohany dia ny centre opérationnel FDS no najoro eto Antsalalana zany fa ankehitriny kosa ny renivohim-paritra rehetra dia misy an'izay centre opérationnel zay avokoa raha ho an'ny polisim-pirenena zany de ny DRSP rehetra efa manana an'izay dia raha misy tranga miseho any amin'ny faritra zay ny fanontaniana napetraka teo raha misy tranga miseho any amin'ny faritra dia amin'ny maha ivon-toeram-pibaikona zay dia fandrindrana no atao zany hoe ny fisian'ny centre opérationnel akory tsy midika hoe exclusivité de compétence fa na amin'ny lafin'ny fisorohany io na amin'ny lafin'ny fanenjehana dia maefa ireo sapan-draharaha zay ataontsika hoe service territorialement compétent ao anatin'izay izahay aty amin'ny foibe zany dia manampy tosika manome tolo-tanana raha azo atao manome toromarika amin'ny fidadavam-baolana mahakasika aneny tranga reny raha mety efa aminay mivantana moa ny antso mahakasika ny tranga mampiayana fahaverezan'olona de mazava ho azy tonga de mifandray mivantana amin'ireo tompon'andraikitra eny fotony voakasika izay tranga zay amin'ny alalan'ny antso atarby moa zany dia zareo tonga de mandray tanana ny raharaha am'izay fotoan'izay. Todika kely atao amin'ny solontenan'ny gouvernemanta indray aho eny anivon'ny tambazotra Antserasera eny no tena hiparitahan'ny vaovao manahoana misy fepetra manokana ihany ve raisin'ny fanjakana na ny ministera mahakasika an'izay efa andresanao to ihany moa le hoe miompana amina ataoko hoe sehatra ara-dalàna amin'ny fizaram-baovao ianareo manahoana mahakasika an'izay. Ny rehefa miresaka hoe tranga sala am'izao dia araky ny ahitantsika azy misy ain'olona foy ane feno azy ny aina tsy misy hoe aina anankiray na aina anankiroa no maty zay vao zava-dehibe na tsy zava-dehibe fa rehefa mipetraka amin'ny toeran'ny olon-tsotra tsy mana-tsiny olon-tsotra tsy manana basy tsy manana fitaovam-piadiana no iaran'le herisetra ahoana moa ny fitondram-panjakana no tsy joro ny ororon-tsaina sy ny tahotra tebiteby isan-karazany manjo ny isa-tokantrano efa mipetraka mbola manampitrotraka ihany koa reo le olona ataontsika hoe ratsy fanahy manaparitaka na vaovao mety natsidika ao ihany moa izy teo hoe inona no mety ifandraisana zany amin'ny lafin'ny politika azotsika resahana kely ihany zay any amin'ny faraparany fa ny zavatra hita de hoe mety fifaliana ho an'le olona fotsiny ihany no mizara afaka tsy mitovy hevitra afaka tsy tianao le fitondram-panjakana afaka tsy tianao le ministra na le ministera na afaka tsy tianao ny mpitandro ny filaminana fa maka toeran'ireo le ray aman-dreny na moy zanaka na moy havana ao anatin'ny ray sekondra fotsiny ianao zany hoe ny antony isiana fankahirezany
isina ohatrany hoe fiombona-po amina olona ohatran'ireny satria tsy maninona eo izy mifo maraina izy de hiasa izy tonga ny atoandro matiny zanany. De manampitrotraka an'izany le olona zay mizara vaovao tsy fantatra akory ny loharanom-baovao, tsy fantatra akory ny fahamarinan'le vaovao. Zany indrindra no itenenan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Tsy azo afangaro mihitsy no hoe fahalalahana miteny, fahalalahana maneho hevitra sy ny miteniteny foana manaparitaka vaovao tsy marina akory. Ataontsika hoe tsy mahadiso moa ny miteny an'izany tena gratuit be, fanompana olona tena indrindrandrindra moa ny olona le mipetraka ny ivelan'ny Madagasikara. Everiko ohatran'ny fifaliana ho an'le olona mihitsy manompa olona miteny vaovao mombana olona anankiray. Tahaka ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina angamba ny ataoko hoe larina voalohany amin'ny olona lasibatra amin'izany. Ohatran'ny hoe zany olona zany ny farany nanota teto Madagasikara, ohatran'ny hoe zany olona zany ny farany naninona teto Madagasikara. Rehefa nananao porofo moa le izy tsy maninona. Misy ny rafi-pitsarany eto, misy ahafahanao mitondra n'izay porofo rehetrarehetra fa hoe ity olona ity de tena nanao an'izao maro. Fa ny eo ambadika zay angamba ny ataontsika hoe farangososina kely fotsiny amin'ny lafiny politika satria tsy tena politika no resahantsika eto fa mahakasika ny raharaha eny anivon'ny fiarahamonina zay miteraka fikorotana-tsaina tebotebo ho an'ny mpiarabelona dia mampirisika hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Safidio tsara ny vaovao jifainao. Safidio tsara, tsika moa zao efa ao anatin'ny tontolon'ny digital ny fiteny azy, tontolon'ny tambazotra serasera sy ny internet sy ny karazany, tena malalaka be eto Madagasikara. Araka ny nambarako teo hoe ny miteny hoe fahafahana miteny liberté d'expression tsy manomezoanao mihitsy hitatotra vaovao zay miteraka horohoro-tsaina ho an'olona, miteraka fanakorotana-tsaina. Izay le endrika an'le hoe manakorotana saim-bahoaka, zay le endrika le hoe manakorotana firenena. Inona moa izy ny tsy anakorotana? Araka ny nambarako teo feno aja tsy manam-potoana intsony ny olona andehanana hiasa, andehanana hikarama, andehanana hivarotra, andehanana hanao an'ny asany isan-karazany satria ny atsasaky ny sainy de mieritreritra ny zanany ao ve zay le zanako. I telefona tsy voatery manana crédit telefoneny isan'andro izy. Mieritreritra izy hoe milalao tsy avely lalao ve zany ny zazakely. Zany rehetrarehetra zany natonga ny ireo karazana fepetra maro zay nyresan'ny fitondram-panjakana. Raha tsaroantsika ny ministeran'ny atitany ohatra voatsela ny teny makasika an'izay hoe netsehana ny andro masom-pokon'olona amin'ny fahefana eny fotony izay ny lehiben'ny fokotany no mandrindra azy manerana ny Madagasikara zany fa tsy eto Antananarivo reny. Eto Antananarivo renivohitra moa no tena misy an'le tranga maro fa misy tranga isan-karazany ihany koa hitantsika ny reny tany ambositra reny. Ka ny fanaovana atao hoe fitsarana ho an'ny tena manokana, fitsaram-bahoaka zany raha rano lalàna zany. Ny firenentsika koa feno aja misy lalàna tamin'ny ataontsika hoe rona telo taona lasa raha tsaroantsika nisy mpiasa natetika asa tany Atsimo-Atsinanana. Tondra moto izy roalahy na ny tany lalana fotsiny na ny tany le bandikely. Aizaka ny lalana mamonjy an'ity tanàna ireny. Lasa le zaza ny rifatra nandositra ny kany amin'ny ray aman-dreniny. Tonga avany ny fokon'olona, fitsaram-bahoaka no tranga. Tsaroan'ny komisera angamba izay tranga izay. Rehefa tena teo maty ny anankiray tamin'le mpiasan'ny projet, ny anankiray moa dia efa sahirakirana teo noentina tany anivon'ny toeram-pitsaboana. Rehefa ny zahana dia mpiasa mpanao tanteraka tetikasa, mpampandrosoana, miasa amina projet. Zany rehetrarehetra zany no miteny hoe tsy mpitsara zany daholo tsika rehetrarehetra, tsy mpitandro filaminana daholo tsika rehetrarehetra. Ny ataontsika dia manamora ny asa mpitandro filaminana. Ny ataontsika dia mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena, miteny vaovao rehefa tena misy tranga tokoa eny anivon'ny fiarahamonina. Zay ny anton'ireny hoe laharana maitso. Tsy andoavam-bola miantso an'izany 770, tsy andoavam-bola miantso an'izany hoe 770. Larina maimai-pona daholo. Teneno, ndana mitoroka. Ary nilazain'ny feno aja teo ny centre opérationnel na ny ataontsika hoe ivitoerana andrindrana ny ady rehetrarehetra tao dia manerana ny nosy. Anaovana antso ihany koa amin'ny olom-pirenena, manatona ny tompon'andraiki-panjakana zay akaiky anao indrindra, na ny birao-pokotany, na ny biraon'ny polisy-pirenena, na ny biraon'ny gendarmerie-pirenena, tsy misy tranga sala amin'izao. Fa ny tsy fitandremana kely fotsiny dia miteraka savorivory satria hitantsika angamba tranga vo tsy ela, misy andian'olona ihany koa dia manakanakana fiara. Nareo nisy zaza very tatsy fa dia savaina ny tomobile nareo, nefa ny andian-droban'le tomobile n'le olona le izy. Zany mampatonga an'ireny raha hitantsika ny fepetra teo anivon'ny ministera ny fitaterana
nanomboka sarotiny tamin'ireny resaka hoe fitaratra mainty reny, tsy sanatria filana vaniny amin'ny olona amin'ny resaka hoe discrétion fa fomba hanehoana fa misy karazana fepetra maro samihafa ao anatin'le fotoana hitrangan'ny zava-doza moa zao, satria misy ain'olona, misy olona maty anatra nge re olona, dia ao anatin'izay nefany mety vokatry ny tsy fitiavanao fotsiny an'le fanjakana, dia manampy trotraka ianao manaparitaka vaovao, manamboatra compte fake, manao an'izao. Indrindra hoy aho, indrindra ho ana malagasy mampalahelo hoe ny anjara biriky hoentina ho an'le Madagasikara avy any tany lavitra any dia ny fanompana olona, fitenenana ratsy. Misy zazakely nge mampiasa Facebook, misy zanak'olona nge noho ny toerana lavitra iasan'ny ray aman-dreny dia ampitondray ny telefonina le zaza mba hiantsony azy rehefa mirava mianatra. Zany hoe manana accès, afaka mahita an'ireny karazana herisetra isan-karazany ao anatin'ny tambajotra serisereny le zazakely tsy ampy taona. Ahoana moa ny fitondram-panjakana tsy hitsangana, satria ny adidiny voalohany dia miaro ny olom-pirenena. Tahaka izany ihany koa amin'ireo le karazana loharanom-bola avy any an-dafy daholo le loharanom-bola aparitaka. Ny fanadihadiana no afantarana an'izany feno aja, misy tompon'andraikitra mahakasika an'izany, dia tsy asako izany fa asan'ny mpitandro filaminana, asan'ny polisy-pirenena, asan'ny zandarmeria manao ny fanadihadiana ary ny alalan'ireo vaovao, tsy haiko moa ny andikanan'izany hoe renseignement zany, vaovao isan-karazany mety ho reny. Mety reny dia mampatonga antsika miahy hoe inona ny tena vaovao tena marina. Ny vaovao tena marina dia arao ny vaovao izay ananana loharanom-baovao, miseho endrika ihany koa ny olona miteny azy. Rehefa milaza vaovao nge tsy maninona, izay ngamba le hoe tena demokrasia, izay ngamba le tena hoe fahalalana maneho hevitra. Raha ny tenako Rason Pascal mahavitsapa ahako fa hoe tena nisy zavatra nitrango ohatr'izao, tetsy amin'ny fokotany tsara honenana. Zao le izy tompoko lasa mandeha mitoroka na lasa mankany amin'ny fokotany. Fa miafina any ambadika ireny compte fake fatan'ny olona rehetrarehetra zany compte fako zany. Tsy eo ny tarehan'le olona, tsisy anarany akory fa anarana hafahafa fotsiny apetrany ao, dia alehainy ny sarinao, dia asiany soratra hoe ty olona ty dia nanao aty. Dia izay rehetrarehetra izay tsy maintsy mitsangana kosa ny ministera, ny serasera sy ny kolontsaina, izay departementa miahy ny mahakasika an'izany tontolo miserasera zany, satria misy lalàna ny fe azy ny serasera mba tsy hafahanao no ny teny ataonao fotsiny dia misy fiatraikany amin'ny fiainan'olona, mety misy fiatraikany amin'ny asan'le olona, na in'olona iny zany eny anivon'ny fiarahamonina lasa tsy atokisan'ny olona, satria anoratinatanao zavatra fotsiny momba azy hoe ty olona ty mpangalatra ao am-piasanana, ty olona ty manao an'izao, dia tsy ahivina. Misy lalàna zany ny ampisin'ny fitsarana. Ny fitsarana no manao fanenjehana, ny olom-pirenena amporisihana hisitraka ny zony hoe za nataon'olona an'izao, dia za nataon'olona an'izao, dia mamonjy an'le tompon'andraikitra ny fitandrona ny filaminana. Manatanteraka an'izay dia adidin'ny fitsarana, miresaka fitsarana ihany ahako aza adino ao anatin'ity trango ty ry Praitanindrazana, anisan'ny fanontaniana andrasan'ny vahoaka ihany koa zany. Iza zany manao an'ireny? Be da be nefa tratra, be da be nefa nofonjaina, efa nogadraina, vaovao efa nizaraina ofisialy zany. Efa nambara teo moa hoe ny centre opérationnel dia azo ny mpanao gazety tsy akanavaka, mpanao gazety matianina hitrandrahana vaovao. Ny fomba fandaminana ny asa fotsiny napetraka hoe andao isaky ny tolakandro amin'ny faraparan'ny tontolo andro iny, satria le olona ao miasa. Fa raha tonga tampoka any ianao amin'ny folo tsy maninona, raha tonga tampoka any ianao amin'ny 3 tolakandro tsy maninona, mahazo an'izay apahana vaovao ao ianao. Fa na mifandrindrana azy zay dia hoe napetraka milamina hoe isaky ny amin'ny arivariva amin'enina eo, amin'ny 5 sasany amin'enina, efa maromaro ny vaovao voahangon'ny mpitandro filaminana. Misy an'ireto vaovao reto kosa mbola tsy lazaina satria sao mandeha mandositra le olona zay ahiahina. Misy an'izay etapy zay nge le izy, ahiahina aloha le olona, dia manao fanadihadiana sy ny enquête momba azy ny mpitandro filaminana, manolotra azy eny anivon'ny fitsarana. Tsy mahazo miala amin'izay itsika satria izay no mahafirenena ara-dalànantsika. Dia izay rehetrarehetra izay araka ny nambara hatrany am-boalohany, mafy loatra ny mahazo an'ireo le fianakaviana izay manana ny maty, manana ny maratra. Ny atao dia ny fankahery amin'ireo olona ireny, antony hanantitra anterana trano, fankaherezana an'ireny olona ireny, fa tsy mijanona treo kosa satria resaka raha ny tahaka ny tranga omaly mahakasika ny atao hoe fitopy-vavahana. Resaka fitopy-vavahana izay tsika ny antony nge naseho hitapoko hitam-pirenena teo ny ireo fianakaviana izay miaraka amin'ireny sariny haniavany izay maty, sariny zanany izay maty. Mety tsy mampaninona ny fonao le izy, fa ho an'ny fitondram-panjakana na olona tokana na olona roa
no maty vokatry ny herisetra nataona olona ratsy fanahy dia mitsangana fitondram-panjakana miaro ny olom-pirenena. Fa zany no adidiny voalohany dia amin'ny fametrahana an'ireo fepetra maro izay efa nitany saina teo, anisan'izany ihany koa ny atao hoe ny fitsikolovana hoy aho teo olo teo, ny loharanom-bola. Amin'izao moa ny teknôlôjia efa tena matanjaka dia matanjaka, dia mampiasa ny fomba be da be ny olona atao hoe manana teti-dratsy izay entina anakorotana ny fiainanam-bahoaka. Rehefa misy fikorotanana fiainam-bahoaka dia izay ny atao hoe mikorotana ny firenena. Natsidiky ny talen'ny fifandraisana amin'ny daholo be teo ihany ny resaka hoe fitsaram-bahoaka mitodika atao amin'ny hery fiarovana sy filaminana. Manahoana ny ady ataonareo manoloan'izay matetika any amin'ilay aya amin'ny tsy fitokisana ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana no iaingiany izay fitsaram-bahoaka izay? Ia, mialohan'ny anazavako an'izay trangana fitsaram-bahoaka sy na hoe ny inona ny tokony tetikady na paikady hoentintsika misoroka an'izay dia ho raisiko kely ny tenin'Andriamatoa taloha teo mahakasika ny ady atrehintsika amin'izao. Ankoatra ny ady izay efa atrehintsika eny an-kianja dia eto izay dia manamafy ny ady eo anivon'ny tontolon'ny serasera izay efa nentaon'Andriamatoa taloha teo mahakasika ny resaka tebotebotsaina izay ezahana volena eny anivon'ny tambazotra rehetra eny, dia eo koa ny fanelezana vaovao tsy voapirofo. Inona ny antony? Satria ny zavatra trapa raha hanome ohatra tamin'ity herinandro ity dia nisy tranga mampalahelo sy tany amin'ny faritra Diana iny tany Antsiranana iny raim-pianakaviana anankiray sendra tsy teo ren'ilay zaza dia naka an'ilay zanany tao an-trano amin'ny andro hariva dia ny sendra nisy nahatsikaritra dia hoy izy ny olona hoe mpangala-jaza. Dia raikitra moa zany ny herisetra, vokatr'izay dia naratra ilay raim-pianakaviana. Izany hoe ao anatin'izao ataoko hoe tebotebotsaina sy fanelezana vaovao zao misy ilay atao hoe psychose. Dia ny olona rehetra zany efa ao anatina haiasy fahatezerana dia lasa tsy mahafehtena, tsy fanomezan-tsiny zany. Izay no hanamafisana ny fanitanana ny entin'ny ministeran'ny serasera teo, satria raha izay foana ny toy, raha izay foana ny zavatra iainantsika ho zava-doza ny hitranga. Satria araka ny ohatra noentiko teo hatramin'ny ray aman-dreny aza mety tsy asatsy ny hitondra ny zanany eny amin'ny lalana. Zany akoatra ny haiahany hoe hisy angalatra, hisy hamono ny zanako dia raha miaraka amin'ny zanako zany ianao eny amin'ny eny an-dalambe eny ka raha madiditra ny zanako ka mifamaly ianareo dia raha miteny ny zanako za tsy zanako dia raikitra amin'ny fitsaram-bahoaka dia fa maratra ianao zany mandra-pahatonga amin'ny tany filaminana. Zay ny amin'iny tsy valaparako iny dia zay nanaovana fanentanana. Satria tamin'ity volana Jolay ity raha ny atotanisa voaray aloha zany hatreto dia misy atelo ireo olona matin'ny fitsaram-bahoaka. Zay zavatra zay dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolon'ny fanadihadiana. Satria sarotra ny mahita ny marina ao anatin'izay. Ny olona maty moa atao ahoana no hanohy ny fanadihadiana mahakasika aminy dia zay nanaovana fanentanana. Mampahatsiahy foana izay voarara lalàna ny fitsaram-bahoaka. Ny olona rehetra izay hahiahina dia maha olona hahiahina azy dia tsy olomeloko izy ireny. Ny tokony atao zany dia tokony aterina manam-pahefana mandray tanana azy. Mandeha moa ny resaka ny amin'ny tambazotra serasera hoe miaro ny olon-dratsy ny fanjakana, zay le désinformation le resahany taloha teo fa lalàna dia mametraka. Ny olona rehetra hahiahina dia mananjo, arova ny lalàna izy noho ny tombotsoa ny fitadiavana ny marina ao anatin'ilay raharaha izay nanjena anazy zany. Ka zay ny anaovanay fanentanana eto sahia mifandray aminay tompon'anaikitra, tsy mitany filaminana rery ihany fa zay dia vonona hamany olonantsika, hamany antsontsika, miely ny resaka. Tsy ela angamba nisy an'ilay ataoko hoe horonan-tsary izay tehiteny hoe ianareo mpitany filaminana ne ka zao ny ataonareo zava-misy reny, tsy azo laviny reny
fa ao anatin'izao ady zao a dia etitra ny toromarika mazava ny lalana ny tondro zotra zay hoentin'ny fitondram-panjakana zay nankinina mipietsetra rehetra zafady ny resaka task force moa Andriamatoa teo a zay ivondronan'ny ministera hafa akoatra ny centre opérationnel FDS dia nitanjona dia raha ihany mba hitsarany zao a zavadoza zay iaina ny vahoaka malagasy zao indrindra ny zanaka malagasy sy ny tanora dia nahitana koa reo atodi-mikotraka nareo tompon'antoka amin'ny fahafatesan'olona sy fangalaran'olona zay hitatsika eny amin'ny vaovao rehetra eny. Raha jerena ireo tranga miseho matetika ankizy tanora no tena lasibatra manahoana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana mandon'izay Rason Pascal. Zany no mampatonga ny saina mampitonga ny fitondram-panjakana laim-panahy mieritreritra hoe mety misy olona manana finiavana anakorotana satria iza moa raha mbola olom-pirenena raha mbola olombelona dia ny mahakasika ny zaza sy ny zanaka ngeno maharary indrindra sisy olona tsanatry ny vava ladiavan'ny lela tsy hoe tsy maharary raha hoe olon-dehibe ny maty fa mahakasika ny olona maro raha vao hoe misy zazakely tatsy ny arina herisetra akoatra ny mahazaza azy aloha le olona sans défense le olona tsy manana hoe hery adivana amin'izany tsy maintsy mitsangana ny fitondram-panjakana tsy maintsy mampatsialo dia manao anso ihany koa ny anso voalohany dia ny fisorana aloha ny mpanao gazety zay efa hita ngeny ny ezaka ataon'ny mpanao gazety mizara vaovao mandeha mitrandraka vaovao hatrany anatin'ny tanàna sy ny fiarahamonina rehetrarehetra any zay mbola anaovana antso hatrany tahaka an'izao ataona eto anivon'ny fahitalavitra dreaming zao zay manokatra varavarana ahafahana miteny ny vaovao satria nambarantsika tany aloha teo fa miahihany olona hoe inona kay zany ny vaovao tena mariny dia adidy amin'ny maha-ministera miahy ny serasera ny mitondra ny teny fisaorana ho an'ny haino aman-jery haino vakojery ny gazety ny radio ny fahitalavitra ianareo mpanao gazety marobe zay mifanometanana satria ny vaovao avoakanareo zay verina vaovao marina na tsy manino na inona ny endriny na inona ny endriny na misy hoe fitantarana ny tsy fandraisana ndraikitra na tompony ndraikitra sasany ary ilaina foana ny mahazo an'ireny vaovao reny fa ny zava-dehibe dia hoe vaovao tena izy no azon'le olom-pirenena. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia antso ihany koa an'ny olom-pirenena mba aneo firaisankina amin'ny fiarovana an'le firenena. Misy olona mini mamotika le firenena feno aja. Misy olona mini fotsiny mety any ambadika any izy tsy fantatrao izy tsy hitanao ny tarehany tsy hitanao ny inona ny fa noho ny antony isan-karazany zay mety misy politika ihany koa araka ny nambaranao tany amboalohany teo alay-panahy ny fitondram-panjakana mieritreritra hoe mety misy olona tsy faly tao anaty firy-taona tokoa moa tsisy olona nikitika an'izany karama nampiasa-panjakana nge tonga ny filohan'ny fanavaozana ny voalohany taona dia miteny hoe 420 ho an'ny mpiasa-panjakana. Raha nisy grevy nataon'ny mpampianatra foana teto dia tena momba ny fepetra iainan'ny mpampianatra. Za izao zanaka mpampianatra. Fa dia tena hoe karama varimasaka ny mpampianatra. Dia androany misy filohan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana manontolo miteny hoe nomenany zany sarany indemnité du cré. Zany ny resahan'ny syndicat-ny mpampianatra nadritra ny taona maro ny ary nanaraka an'izany tsika rehetrarehetra. Androany misy mpiasa-panjakana nomenany zany hoe indemnité de logement. Misitraka an'izany ny mpiasa-panjakana rehetra na tian'le fanjakana izy na tsy tian'le fanjakana. Satria heverina hoe zoan'le mpiasa-panjakana zany fa mety tsy nampisitrahana azy nandritra ny fotoana maro. Mety misy olona mety tsy makasitraka an'izany ezaka ataon'ny fitondram-panjakana zany. Raha nisy antony niteraka savorivory teto amin'ny firenena ny arahantsika nanaraka dia resaka jiro sy rano. Ampatsahivina trany araka ny nambara ny filohan'ny fanavaozana dia hoe anankitelo no iraka ataon'ny fitondram-panjakana ity. Mamandry olana ara-tsosialy izay nampatezitra ny vahoaka. Ao anatin'izany ny famerenana ny jiro, famerenana ny rano. Mety miara mahita ngamba ny isa-tokantrano mba efa miena tsy ohatran'ny taloha zany délestage zany. Misy ezaka atao zany. Mety mahita ngamba ny isa-ny olom-pirenena tsirairay. Hita be sy maro zany amina faritra maro. Efa nambaro ombenombeno hoe mbola tsy tratra ny tanjony, mbola tsy izy rehetrarehetra fa ngamba efa mba niena noho ny taloha kosa zany hoe délestage zany.
zay niteraka fahatezerana ho an'ny olom-pirenena noho ny hoe tsy afaka miasa ny olona, tsy afaka miasa ny cybercafé, tsy afaka miasa ny mpanao volo sy ny sisa. Iraka anankiray faharoa ataony ihany koa dia mikarakara an'ilay fikaonam-doam-pirenena. Ao anatin'izany raha mahita isika ny fikaonam-doam-pirenen'ny tanora mitetitety distrika marobe, mety tsy tena tonga lafatra fa ny etsonan'ny olom-pirenena dia hoe tongava mandray anjara dia tenenao ilay marary anao. Na hiteny ary ianao tsy tiako rano, na aza atao hoe tsisy tompona andraikitra tsy mety aminay tsisy hopitaly aty, tsy mety aminay fa ny lalanay 50 taona zay mody anaovanareo propaganda foana fa tsy vita. Izay satria nasiana le sehatra ahafahan'ny olom-pirenena rehetrarehetra mitondra ny heviny, zay le antsoina hoe concertation nationale. Dia dingana makany amin'izay mission ngezabe anankiray ny fitondram-panjakana fanavozana zany. Ary ny anankiray fahatelo dia mametraka an'ilay tontolo hikarakarana fifidianana madio sy tsy mampisy aya. Dia izany mission rehetrarehetra zany satria mety tao anatina fotoana lavabe ny olom-pirenena nandihy fotoana sarotra, rava ny fifampitokisana, tsy matoko fanjakana tsony, vao miteny dia saiza koa misy an'izany. Eny ka na olona misy fahatolona ara, misy olona mahasamanao an'ilay memery eny amin'ny emoji amin'ny Facebook, araka ny teneniko teo hoe mbola tsy nao niaran'le zavatra dia moramora le izy. Noho ny mety antony be da be. Alaim-panahy ny fitondram-panjakana mieritreritra hoe mety noho ny antony ara-politika, mety tsy tianao le olona mitondra ny lisy ka tsy hany ny adevitra androany fa hoe misy aina olom-pirenena maty, afoy, maratra, hiarana herisetra isan-karazany, izay tsy niankina taminy akory, tsy manana fediana le olona, tsy manana hery edivana aminao, dia satria noho ny tsy fitiavanao fotsiny, mety olona anankiray tsy tian'le olona, fa dia mamboly an'izay karazana zay moa tenen'Andriamatoa komisera teo hoe miteraka tebitebitsaina psikôzy. Dia misy fiantraikany zany amin'ny fiarian'ny olom-pirenena. Ka izany rehetrarehetra zany no itenenana hoe entanina ny olom-pirenena hanjifa vaovao tena izy. Mety amin'ny fifalianao, manao Facebook, manao TikTok, manao ny rehetrarehetra fa averimberinay foana, misy ampahan'olona minima motika le firenena. Endrika tahaka izany ihany koa nge reny le sary vetaveta sy clip isan-karazany misy tena hoe mamofady. Manana zanaka ianao, manana zanaka vavy, manana zanaka lahy, manana zanaka tsy ampy taona. Mety tsy manana ianao fa ny olona eo akaikinao manana an'izany. Manana soatoavina manokana ho anazy ny malagasy. Io ezaka rehetrarehetra atao io, andao hiverina hiteny malagasy, andao hiresaka makasika ny fitafy malagasy, andao hiresaka ny momba ny maha izy azy ny gasy. Zany rehetrarehetra zany mety misy olona tsy tiany zany, satrony foana le malagasy manjifa n'le karazam-pandrosoana rehetra avy any ivelany. Zany hoe tsy mahalala tsony hoe iza le olom-pirenena fa dia zao indray hono ny lamody, atao ohatran'izao indray ny etovolo, asiana kavina indray eto, atao an'izao. Dia heverina hoe raha ity fitondram-panjakana mijoro androany ity dia mamerina tsikelikely makany an'izany fifampitokisan'ny olona zany, mametraka izay. Tsy misy mpiasam-panjakana mitaky an'izany fisotrotan-karama 14% zany, tsisy nitaky an'izany. Fa mivory ihany le gouvernement, mivory ihany le fitondram-panjakana dia miteny izy hoe rariny raha menany ity. Mety miresaka ny mpiasam-panjakana satria ny mpiasam-panjakana no ataoko hoe hery manodina ny asa mahakasika ny raharaham-bahoaka rehetrarehetra. Izay no antony ny ho an'ny secteur privé, ho an'ny sehatra tsy miankina, vao tsy ela, tsalokelin'ny 20 jona angamba izay nataoriana keliny no resahana ihany koa ny hoe tahaka an'izao ny karama farany ambany araka ny fenitra apetraka. Zany rehetrarehetra zany mety kely fa ezaka atao. Inona ny ifandraisan'izany amin'ny zava-misy? Alaim-panahy mieritreritra ny tena hoe tsiron'ny tsy vetiny ao, tapitra ny fetim-pirenena, misy ny resaka be da be mahakasika ny fiainan'ny firenena, dia tampotampoka eo tsy misy zaza tsy hita, tsy misy olon-dehibe tsy hita. Fa tiana foana mampatsiahy. Efa natsidiko izay tany am-boalohany, misy karazany maro le tsy fahitana olona. Misy ihany koa amin'ireny tranga ireny olona mamono tena. Mety misy ray na roa trangana olona mamono tena. Misy ihany koa amin'ireny trangana tsy fahitana olona ireny. Nisy taremarika moa vao nambarana minisitra anankiray tamina interview dia hoe tao anatina eo manodidina ny 200 ny trangana nerina Madagasikara, ny 570 amin'izao tamin'izay dia niverina soamantsara ny tokantrano le olona.
misy manodidina ny 3 na 5 zany mbola ao anatin'ny fikarohana azy ny mpitandro filaminana. Dia ny ataoko androany dia ny mankahiry an'ilay mpitandro filaminana. Hitantsika ingamba misy patrouille amin'ny alina, patrouille amin'ny atoandro. Reny olona reny koa milohan'ny nampitandro filaminana azy dia olom-pirenena manana vady aman-janaka, te hiala sasatra, te hiakaina, ary tsy misy olona manana an'izany finiavana zany andeha fotsiny andehandeha eraky ny tanàna satria tsisy atao. Fa zay le maneho an'le hoe fanehoana ny fisian'ny présence de l'État moa ngambany izy amin'ny teny vahiny, fahenoana ny fisian'ny fanjakana mba ahafahan'ny olom-pirenena miena le tahotra, mba ahafahany mandeha miary, mandeha mitady vola, mandeha miasa, mandeha mikarama, mba mieritreritra izy hoe misy polisy mandalodalo ety amin'ny fokotanitsika, andeha hivarotra, andeha amboly sy ny karazany. Dia ny farany dia hoe araka ny nambara teo le hoe fiantsoana ny tsirairay, fanentanana ny tsirairay ifampiaro, satria ny mpiray fokotany dia mahalala ny olona rehetrarehetra eny amin'ny fokotany. Ny antsonantsika dia hoe aza manao herisetra amina olona, fa azo anontaniana le olona iza ka ianao, iza ny tadiavinao ety, andeha ho aiza ianao, ndao ianao makatsy amin'ny fokotany dia anontany hoe atsy le havanay tadiavinay. Zany rehetrarehetra zany le atao hoe ifampiresahana, fa akoatran'ny orohorotsaina sy ny tebitebiny ny ray aman-dreny ao anatin'izao zavatra misy zao, dia manampitrotraka ihany koa ireo le mpizara vaovao tsy mari-pototra, tsy hanananao loharano-baovao. Etanitsika rehetrarehetra, aza zaraina rehefa vaovao tsy fantatro akory ny fahamarinana. Etanitsika rehetrarehetra, aza zaraina raha tsy fantatro akory ny loharanon'le vaovao, tsy fantatro akory ny tantara momba an'le izy, ary ao fotsiny eny dia mendrasa ny vaovao tena izy, anisan'izany ny vaovao entin'ny haino manjery izay ara-dalàna, satria manana obligation, manana andraikitra amin'izany ny haino manjery hiteny hoe zao ny vaovao nisy tato, dia ianona ny manoratra azy, ny mpanao gazety izay milaza azy dia feno atsa. Atao amin'ny centre opérationnel nareo ve miasa andro aman'alina, raha mahazo antsoina amin'ny fotoana rehetra ihany koa hoe ireo laharana nizarantsika teo ireo? Ny asan'ny centre opérationnel moa zany dia andro aman'alina. Andro aman'alina io satria moa ao anatin'izay ny asa eny an-kianja moa ny mpitandro filaminana no tena hetsika. Ohatra niasa mitandro filaminana hatramin'izay dia zavady miezaka izahay mitazona an'ilay araky ny tenen'Andriamatoa taloha teo ilay visibilité na le présence de l'État eny amin'ny toerana rehetra eny amin'ny alalan'ny fisafona moa zany. Zavatra tsy azo feny zany hitantsika zany maro ireo fokotany ary tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy manatanteraka an'izay asa izay. Ny eo anivon'ny cellule d'enquête kosa mixte dia torak'izay koa. Mazava ho azy zany fa ny laharan-tarobia dia azo antsoina andro aman'alina, tsy misy fitsarana io. Zay mahatonga an'Andriamatoa taloha miteny hoe amin'izao fotoana izao dia mirotsaka tsihatra tanteraka ny rehetrarehetra araky ny toromarika ny fitondram-panjakana. Izay izao ny mpitandro filaminana dia manana vady aman-janaka koa, fa efa tsy mieritreritra an'izany, fa dia hoe ny tombotsoa iombona ny vahoaka malagasy no jerena, satria raha izay tokoa no mitranga mety hisy olona tsy andeha hiasa ohatra, raha hoe raha mipetraka amin'ny toerany sasany zany atsika amin'le fomba fijery, nefa tsy izay ny zava-misy. Fa izay reto moa efa nanao fianianana amin'izay asa izay dia vonona izay. Aza misalasala sika mpiarabelona, mbola tsy vita ny ady. Antsoava atao izay imbona-kevitra amin'ny Andriamatoa talesy ny ministera serasera teo, andao tsika ifarimbona, andao ifanometanana, omeo vaovao maro-potitra izay, ampio izay mpitandro filaminana, ampio ny fitondram-panjakana hiady amin'izao zava-misy iainantsika izao. Efa manomboka misy fiovano mandeha amin'ny tsara izy ankehitriny, anefa izay zavatra izay nefa tsy azo atao hoe fandresena sady, satria mety misy ny olona mety manana tombotsoa manokana amin'izao toe-javatra izao, fa tsika dia ny anjarantsika dia miady foana mandra-patapitra n'izao tranga zao, ka dia manentana antsika olom-pirenena aza misalasala miantso anay, aza misalasala no mizara ny vaovao maro-potitra araky efa nomena teo, ary tandremo manomboka izao zany ny manaraka vaovao tsy dia maro-potitra loatra, indrindra reny compte fake moa filazantsika azy, tsy fantatra ny ao ambadikany
fa aleo manaraka an'ireny reny compte zay efa mazava ny tompony a ohatra ny eo anivon'ny tompona andraikitra serasera reny reny ny afahantsika mandray ny fanentanana mandray ny toromarika zay hoentitsika miaina eny amin'ny fiarahamonina eny satria mampalahelo raha ohatra ka hoe anatin'ny toe-javatra zao dia mety eritretra ny olona araky ny ten'Andriamantoa taleto hoe izay moa zany de tsy voaka tsony zany ny zanakay moa zany de tsy lalao tsony zay le ady ataotsika eny amin'ny tontolo serasera guerre d'information zafady manoloana le désinformation ka dia amafisina ny fanentanana foana efa noentina hatram'izay fa de vonona izay amaly ny etaetatsika voaka misaotra to so dia misy fanampiana farany alohan'ny amaranantsika ny afaratra ny afatra farany raha ho an'ny nivonay eto veto nivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia didy ny manao antso hoe manoloana ny trangana tsy fahitana olona ny sesisesy tato ato tato anatina ray volana teo ao zay dia mampafantatra ny fitondram-panjakana hoe mandray amin'ny andraikitra manandrify azy ao anatin'izany ihany koa nefany miantso ny olom-pirenena ihany koa aneo firaisan-kina hiaro ny fokotany misy atsika hiaro ny fiarahamonina misy atsika ary ifanometanana amin'ireo mpitandro filaminana eny amin'ny isa tokony eny anisan'izany ny anivon'ny fokotany anisan'izany ny anivon'ny polisy sy ny zandarma reny manatonany reny ahafahany mahafantatra manampy vaovao an'ireny olo reny hiarovana anao satria zay ny tanjony araka ny nambara teo dia hoe tao anatina fotoana lava be itsika rehetrarehetra no samy nanana ny fisarazarany neviny sy ny karazany eto fa eto ny ady atao dia ady manoloanana olona manana teti-dratsy manana toetra ratsy mamono olona mampiororo ny olom-pirenena everiko ngamba na nytoko inona na firehana politika inona misy ianao tsy misy olona faly mahainao an'izany hoe misy maty tatsy amin'ny anina de tariana anina indray misy maty de etsona ny firaisan-kinan'ny olom-pirenena malagasy zany satria zany anisan'ny soatoavina ny gasy zany hoe ny fanampy ao anatina fotoana sarotra itsofo sifle any etso ihany ny anina any de farafaratsiny aloha rehefa hoe misy olona tsy fantatra eo anivon'le fokotany de etso ny tompona andraikitra ny fandripalemana zany araka ny nambara teo anisan'ny efa napetraka mino fa tao anatina herinandro zay de efa samy manany fandaminany amin'ireny le andromasom-pokon'olona reny inona kainy ataon'ireny olona reny mifanampy amin'ny mpitandro filaminana tsy andraikitrareo reny ny manao ankety olona na mitaroka olona na mandratra n'le olona fa ny atao dia mampafantatra ny mpitandro filaminana mety afaka tazomina le olona hoe ianao tsy fantatray ny mombamombanao tsisy karapanondry tsy fantatra ianao hamangy an'iza tazomina eto amin'ny fokotany ianao dia ho antsona ny polisy anjaran'ny polisy ny manao fanadihadiana anjaran'ny zandamy manao fanadihadiana ary ny farany dia hoe satria mahakasika resaka serasera dia nitovizany ny ety anivon'ny ministera sy ny eo anivon'ny centre opérationnel dia hoe vaovao tena izy enona vaovao tena izy jerevana vaovao tena izy jerena amin'ireny Facebook sy ny karazan'ireny akoatra ny zavatra mety hoe manany ihany na zavatra manala amoamo anao fa ny ratsy indrindra dia hoe misy aina olona le izy dia ohatra ny fifaliana ho anao ny manao partage an'ireny micommente an'ireny tonga dia manompa an'le mpitondra fanjakana tonga dia manompa an'le polisy tonga dia manompa an'le ministra tsy fantatra ao akory le izy na marina na tsy marina fa tonga dia iranina ohatr'izao tsisy fandraisana andraikitra tsisy an'izao hifanentanana sy etsona ny olom-pirenena le izy ianarantsika tsy kelikely ihany koa no manjifa n'le antsona hoe tambajotra serasera nandalo dingana ohatra antsika zao koa ireo firenena marobe ireo dia memahay tsikelikely ary mahavariana rehefa misy hoe tolotrasa na misy hoe zavatra mahasoa anatina Facebook olona dimy manao j'aime izy hoe ndana fa misy mitady asa ohatr'izao na misy mampianatra momba ny tao zavatra ohatr'izao na misy mampianatra momba ny fanaovana informatika salam'izao tsy mahaliana fa rehefa zavatra kivetaveta na zavatra ohatrany hoe manaratsy olona anankiray ao efa misy roa arivo dia maninona nefa dia niteraka inona ho anao le izy zay no ifanentanana sy fampetsoana hoe isaorana foana nareo mpanao gazety miara-miasa mety tsy hitanareo mivantana le izy hoe misy fiatraikany amin'ny fitondram-panjakana ny reny
zavatra taonareo amin'ny alalana reportage fanadihadiana sy ny karazany reny satria repère ihany koa le izy ahafahan'ny tompona andraikitra eny anivon'ny ministera samy hafa isan-karazany mandray ny fanapa-kevitra mifanandrify amin'izay. Zany efa karazana endrika fifanomezan-tanana eo amin'ny olom-pirenena sy ny olona izay eo anivon'ny fitondranany fanjakana. Dia aterina misaorana ho an'ny Drumina sy ny teknisianina isan-karazany misaotra ny Fenoaja manokana napetrano tato anatiny ty fandarany ty. Isaorana sy ankaherezana ny commissaire Félicien izay lehibe mitarika ny ivitoerana mandrindra ny ady atao amin'ity tsy fahitana olona ty farany de farany mahereza indrindra tompoka ho antsika fianakaviana izay nisidra n'izany voina sarotra izany. Mankasitraka tompoka. Commissaire sao dia misy anam-piana farany. Farany de farany angambany dia manamafy ny teny fampaherezana zay ny voanoentina Andriamatoa taloha teo ho an'ireo fianakaviana ireo niara-monina indrindra ireo izay very havana tao anatin'izao trano izao dia amafisiko ny antsoavy ho an'ny olom-pirenena rehetra, amafisiko ny fangatana fiara-miasa ho an'ny tompona andraikitra rehetra na olom-boatendry io na olom-boafidy. Matetika manko indrindra ankehitriny ny izay centre opérationnel na ny hery fiarovana sy filaminana foana ny voatonontonony fa be dia be ny tompona andraikitra eny fa na dia ny olon-tsotra ary manao ainy tsy ho zavatra amin'izao hiady ombonantsika izao ka dia akasitrana sady ny ezaka vitan'izy ireny ary amafisina ny antso amin'ny fifanomboana sy ny fanomezan-tanana ho an'izay mbola adidy izay mbola tsy vitantsika satria araka ny efa noentina teo mbola misy ireo olona izay mbola voalaza mbola ho karohana dia mbola asa miandratsika izany ka dia akasitrana ny eto anivon'ny televiziona Drumina nanaiky nandray anay akasitrana koa ny ezaka izay omenareo ho fanampiana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny izay mpitandro filaminana moa izany. Misaotra tompoko. Inona fa nitondra fanazavana be kokoa ho antsika rehetra mpanaraka ny andindininy rehetra nentin'ireo tompona andraikitra roa nasain'ny fandaharana manokana tamin'ity androany ity dia ankasitrahana isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.